Zay ny mahakasika an'iny fa nanomboka ny faran'ny volana aogositra lasa teo kosa dia nesorina teo amin'ny toerana fanaovana ny asa fivelomany ireo mpivarotra asa tanana malagasy mivarotra eo anivon'ny tsenany Koum. Etsy ankilany tsy manaiky izany ireto mpivarotra ireto ary mitaky ny amiran'izy ireo ny toerana izay antom-pivelomana izy ireo. Atao andro maty na tsena maty ny 27 volana septambra izao andreo mpivarotra asa tanana etsy amin'ny Koum na 17 hektara. Ny anton'izany dia noho ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanalana azy ireo amin'ny toerana izay fivarotany nandritra ny 17 taona mahery. Mitaky toerana io ireo milaza ho tompony ankehitriny ary manala ireo mpivarotra amin'izany toeram-piasana izany. Ny anton'ny hetsika izay ataonay dia tsotra. Izay tsy manao hetsika ho amin'ny tsy ara-drariny fa manao ny hetsika ho amin'ny ara-drariny satria ny fivelomanay mihitsy no voatoatoana amin'ity zavatra izay anasorana anay eto amin'ny Koum ity. Ary izay indrindra mahatonga anay hanao an'izany hetsika izany mba hangatahanay mba tsototoanana sy kitikitihana amin'izay toerana izay efa nomena anay hivelomanay izahay. Mpitondra izay nekinanay dia ny komina izay mitantana anay mba hiaro anay nefa tsy nahazo fahafapo izay tompoko amin'izany fangatahana izany fa nisy ny firavoravo-tanana. Manao ny mahakasika an'ilay tsena aminay ity? Ilay tsena dia ho any amin'ny tribonaly izahay. No tonga eny amin'ny fitsarana ny mpivarotra eny anivon'ny Koum 17 hektara ny talata 27 volana septambra hiatrika ny fitsarana mahakasika ny olana mampifanolana azy ireo amin'ireo milaza ho tompon'ny toerana izay hivarotan'izy ireo. Efa nohisy hoy izy ireo hatrany ny filazana fa hisy toerana amindrana azy ireo saingy rehefa nanontany komina izy ireo dia nilaza ity farany fa tsy misy ny toerana izay omena azy. Miandry arak'izany ireo mpivarotra asa tanana ny amin'izay ho toy ny raharaha mahakasika azy ireo.